mifaikoitra ny olona any Ambady Finandrana mahakasika ny tsy fandriampahalemana ary tsy vao zao fa efa naharitraritra ihany dia nataony dahalo saha andihizany io district n'Ambady Finandrana io mifanolotra moa izy io ary amin'ny tapany faritra atsimo amin'ny district ny Kalamavonjy ary dia tena manao izay daniny kibony mihitsy ny asan-dahalo ny asan-jiolahy amin'ny fangalarana omby miaro herisetra ary eo tanàn'Ambady Finandrana indray dia vakitrano ary tsy vitany vakitrano ihany fa mbola alatromby ihany. Natao ny opération tany teo misy miaramila tonga niadaharatsony miaraka tamin'ny gendarme sy ny polisy eo toerana ary dia tena niasa tao amin'ilay faritra Fianorivo ilay tena faritra mena. Rehefa maheno moa zany hoe tonga ny mpampandry tany dia somary mba tonitony aloha ny dahalo anefa vao miala avy any ambanivohitra fa vita ny opération ny miaramila dia efa tonga indray ny mpangalatra ary ny dahalo raindainy izay efa azo renseignement ny miaramila aza dia tsy azo ny miaramila satria ao amin'ny mpitandro filaminana misy miray sikombakomba amin'ilay dahalo reny ary dia manome tonga dia efa manome izy zany ny renseignement ny hoe miala ty ny mpanao opération na miala ty ny miaramila na ny gendarme ka miksanareo dia tena tsy azo mihitsy izy ary vao tonga hoa vao vita ny opération dia efa mihetsika indray ny alatrony relayer ny police ny FIP zany io miaramila na opération teo ray volana lasa ray volana mahery dia mbola eo tapin-tanàn'Ambady Finandrana ny police dia efa misy mangalatra koa ny omby eo tanàn'Ambady Finandrana ary ombina olona manana ny maha izy azy fa dia tena hoe dahalo manjemaso zany ka ny dahalo tompoko dia efa tsy mba matahitra intsony fa sady mamely atoandro mamely alina mamono olona ary rehefa tonga ny koka ny fiantsoana ataon'ny vahoaka miatso vonjy eo manodidina ny tanàn'Ambady Finandrana ny tsy lavitra zany tetikanana 4 kilometra zany fa dia ny zavatra mahagaga aloha dia ny mpitandro filaminana dia toa tsy miraika ary tsy mihetsika ary indraindray aza atsona rehefa hoe atsona dia ohatrany hoe efa vita tanteraka ny alatra tafavoaka ny omby faritra efa hoe tsy ho azo araka arahana tsony zay ry zareo vao tonga nefa misy ny telefôna finday portable manana ihany koa zareo moto ny polisy ny gendarme manana ny 4x4 nefa dia ny zavatra mahagaga dia zany ny zava-misy any aminay any Ambady Finandrana ary tena ny vahoaka dia ohatrany mila kivy amoy fo mihitsy satria tsisy zavatra azo antenaina na andrasana avy amin'ireo mpitandro filaminana eo toeranareo fa dia ohatrany mienahena amin'izao dia ohatrany mahavelona amin'ny fanontaniana hoe nareo ve ny tena mpiray sikombakomba amin'ny olon-dratsy na hoe nareo ve ny tena mpiray sikombakomba amin'ny dahalo ka any aminay amin'izao fotoana izao dia tena efa lany ny omby horitra ny omby ao Ambady Finandrana ary dia tena atao lasibatra satria na zanak'omby na omby vavy dia hoentina angalarina rehefa rahana ny dia very satria misy camion mandray ny omby ka izany ny mahatonga anay hoe misy firaisana tsikombakomba ary ny fitondrana tokony amoaka mihitsy ny fitondrana fanapahan-kevitra amoaka didy mihitsy hoe atsaharo ny fanondranana omby any velany fa io fanondranana omby io tompo mahatonga ny ombiny malagasy lany amin'izao fotoana izao ary tsy vita ny omby no angalariny fa mbola vonoina koa ny olona tompon'omby ka tokony ahato atsahatra mihitsy aza ny fanondranan'omby ka mba avelao ny omby hiteraka sy iroborobo aloha ny cheptel mba vokarina indray vao zay vao hotanterahana izany satria efa betsaka mihitsy ny mikolay zahay ihany moa dia ny dahalo dia tena tsy matahotra mihitsy ny fiadiany dahalo tompoko dia masitrantsisa ka laky ny kao aiza ho ny mpanana ny vahoaka an'izany ny vahoaka dia tanam-polo dia milefony izay ihany no azo ny hoentina ka dia mirehareha ny dahalo ary tena milaza mihitsy ny dahalo ny alika ozy no anoso ny ombinareo amin'ity fa Ambady Finandrana tsy maintsy taperinay ny omby ka dia zahay mba samy manana ny fitiavany tany mba vahoaka koa ny ao Ambady Finandrana ary misy ny lehilahy vonona ijoro amin'izany
mijoro tompona lahy na vavy na zazany aminay a hiaro ny tanindrazanay zaza satria amin'izao fotoana izao ny ohatra misy firavaravesana tanany tsy fandraisana andraikitra na ny mpitandro filaminana na ny fitondrana dia manao antsoavo aho eto rehefa nataoko maly fa mbola averiko manao antsoavy aminareo mpitondra fa raha fa tsy hahafehy ianareo ny fandriam-pahalemana dia ho ratsy aminareo no hiafarany ity tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara ety dia manao antsoavo asehoy fa voafehinareo zany atao hoe fandriam-pahalemana i Madagasikara fa raha ny zavatra misy hatramin'izao dia tsy mahafehy ianareo tompoko. Za mpitsara minisitry ny fitsarana taloha ary mahafantatra koa ny zon'olombelona ary indrindra amin'ny maha kristiana mpanompona Andriamanitra ny nanome ny aina, Andriamanitra ny manala ny aina fa tsy anjara ny olombelona no manala aina olona ka nefa ny fitsaram-bahoaka zany dia le eo amin'ny tsy fahatokisany vahoaka ny fitsarana eo amin'ny tsy fahamarinana intsony no miseho amin'ny fitsarana satria nadahaly rain-dany zao ary zahay maheno renseignement rehefa maheno mihitsy satria miresaka amiko mihitsy ny vahoaka ary dia milaza fa hoe rehefa misy dahalo tratra atsina ary dia hoentina any amin'ny fitsarana dia hoe nivarotra omby 50 vositra 50 rano nivarotra omby 100 rano omena n'iza omena ny mpitsara omena ny procureur omena ny mpitsara fanaova mitorana omena antsy fa mampino le izy satria le dahalo rain-dany rehefa tratra dia migadra kelikely ao ambositra le aminay migadra vetivety dia rehefa aveo voaka ny dahalo dia inona ny hafarana ifiteran'ny rano dia zany ary no mahatonga ny olona hoe ny fitsarana dia tsy mahatonga ny fitsarana dia tena zay tonga ao ary zavatra misy zavatra tsy honihoniny ahy tompo fa zavatra misy hoentin'ny olona tatitra amiko no ambarako zao satria tena votsitra tokoa le dahalo rain-dany zay no azoko ambara fa ny fitsaram-bahoaka tsy ny fitsaram-bahoaka tokony betsaka anie zany fitsaram-bahoaka zany nefa maninona ary ny mbola mitovy foana miasan-dahalo veriko fa ao amin'io fitsarana io ihany koa ao amin'ny mpitandro filaminana ny gendarme misambotra sy ny polisy misambotra zany rehetra zany dia ilana fanamboarana sy fanarenana